zay ny amin'iny fa nanoneviny mahakasika ny fahalanin'Andriamatoa Barack Obama ny tale mpanatanteraka ho anivon'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires izay ivondronan'ny orinasa afaka ba maro sy ny mpiara-miombona antoka maro ihany koa ity GEFP ity. Ny andindiny vaovao vetrany. Zay fanontaniana zay moa zany mifono politika ankapobeny politika iraisam-pirenena ary indrindrandrindra politika ivelan'ny firenena Amerikana. Raha ohatra ka hoe ny fahalaniny Andriamatoa Obama no resahana dia ny avy an'eritreritra voalohany hoe izy moa ny efa filoha teo dia angamba tsy maintsy hanohy ny efa nataony izy ka raha izay no heverina zany dia hoe mbola hitohy ny fampiantonan'i Madagasikara amin'ny fahazahoana lalana mampiditra entana amin'ny AGOA raha tsy efa feno ny fepetra taky ny fanjakana Amerikana. Izay nefa ny eo ihany fa araka voalazako teo hoe politika iraisam-pirenena ary mazava ho azy fa fifandraisan'ny firenena malagasy miaraka amin'ny fanjakana Amerikana no niateheran'izay fanontaniana zay atefan'izay fanontaniana zay ka arakaraka ny fivoarana ihany koa zany toetra raha eto amintsika mety ampisy ny fiovan'ny fomba fijery ny fanjakana Amerikana. Nefa ny izay rehetrarehetra izay moa vinavina ihany satria tsisy afaka hoe ilaza ahoana ny mpitso zany rehetrarehetra zany. Tsika koa mbola betsaka ny tanjona efa napetraka raha ny fandeha toetra raha-pirenena rehefa voalaza hoe amin'ny taona ho avy mety hisy fifidianana hisy ve io na tsisy io izay rehetrarehetra izay zany no ahafahantsika mamantatra hoe oaiza ny fahafahan'ny orinasa malagasy indrindrandrindra izay ataon'ny orinasa afakaba hanondrana entana any amin'ny firenena Amerikana fa dia ny zavatra azoko lazaina fotsiny aloha miandrandran'izay zay ary manao koa izay ezaka aty amin'ny sehatra tsy miankina amin'izay mba lalana mety ho hitanay ahafahana manampy ny fanapahan-kevitra irona amin'ny hoe fiverenantsika afaka manao izay fanondranan'entana amin'ny tsena Amerikana izay tsena iray lehibe. Nefa tiako atsitsika ihany hoe tsy ny tsena Amerikana ihany tsena misy ny vokatra malagasy amin'izao fotoana izao raha amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa efa manenika ny lafy valiny izao tontolo izao.